tomboky lahy sy tomboky vavy manandratra ny arabo nanainga iazy amin'ny Afrika Atsimo ny tolakandro teo ny filohan'ny fahefana hafa ny tetezamita ny amin'ny fitadiavam-baolana amahana ny krizy isan'ny bantoerana amin'ity vaovao arivo ity ny ako ny dian'ny filohan'ny fahefana hafa ny tetezamita tany Turquie sy tany France ankoatr'izay ny vaovao inonizy ny université Ankatso ny tontolo ny famatsiana rano fisotro madio any faritra Antsinanalosy ary ny fanadiovana ny tontolo ny fitrandrahana ny arenakivontany eto Madagasikara avy hatrany raha vao vatany voatonga tapaverina teto Antanindrazana ny filohan'ny fahefana avy ny tetezamita dia nitafa tamin'ireo mpanao gazety isan'ny nisongadina tamin'ny lahateny tamin'izay resaka sy fanontaniana ny tatitra ny dia nisy tany ivelan'izay fa mipetraka amin'ny toerana Madagasikara ny sehatra iraisam-pirenena tamin'ny dia tany ivelan'iny misokatra ny masina izao tontolo izao ary miray feny rehetra anaty ny fividianana farany izay aingana amin'ny teto antika miantso ny Flora Duel ny antsoina ny Flora Duel anireo mpanao politika izany no vola hiatrika amin'izany fividianana izany mamety mavetrany erakoto malala ny sary ny faisatso andrematrany fombiazana eo amin'ny lafiny politika sy toekarena ary diplomasia ny dia ny délégation na malagasy farantsay tamin'ny Turquie nitoy tamin'ny France tafapetraka amin'ny toerana misy azy i Madagasikara sy ny mpitantana toy ny filoha Andry Nirina Rajoel raha nitafa tamin'ny mpanao gazety teto Amparotongavana mipetraka ary tafapetraka tamin'ny toerana misy azy i Madagasikara sy ny mpitantana tamin'ny fizoriana natao tany Turquie iny tafapetraka ho ia satria ny voninahitra sy ny ampo amin'ity fireneny ity mihitsy no voakitikitika indraindray fa tany kosa dia naseho amin'ny firenena mpanasa fa anisany tena hoe nasaina manokana ary manana ny lanjany manokana ny firenena malagasy naseho an'izany tamin'ny fomba maro isan-karazany fa indrindra nasehoany tamin'ny fanasana nataon'ny filohan'ny Turquie izay protocolairement parlant na hoe ara-protocolary dia misy dikany be reny zavatra fitsika nataony reny hoe maro ny filoham-pirenena mpikambana ao anatin'ny SADC izay tsy miray latabatra na tena amin'ny table d'honneur satria tsy arenina fa maro be ny olona voasa tao fa i Madagasikara kosa dia napetrana ary en troisième position tamin'ny fanasana izay nataon'ny filoham-pirenena avy any Turquie manaraka izany dia nisy ihany koa ny fionana tamin'ny filoham-pirenena turka izay naneho ny fanampiana ary ny fanohanany amin'ny vahoaka malagasy sy ny Madagasikara na eo amin'ny lafiny sehatra ara-politika io na eo amin'ny lafiny sehatra ara-ekonomika ary izy moa dia firenena tena mandroso ary tao anatin'ny politaona dia tena nandroso be mihitsy io firenena anankiray io ary vonona hitondra ny fahaiza-manaony sy ny reo ampandra raha rehetra na mpanjakana io na ny tsy miankina aty amin'ny firenena malagasy mba hanampy atsika eo anatin'ny sehatra mifampandrosoana ny firenena nampitateriny Flora Duel ny anatanterana fividianana faran'izay aingana amin'ity taona ity ny ray feny rehetra any firenena momba an'izay tsy adikevitra tsony lalam-panorenana vonlanina farany teo efa mandeha ny fanampiana ary isy ny famoam-bola efa mihilatra amin'ny mason'izao tontolo izao hoy ny filoha Rajoel ary nanao antsoavo ampanao politika izy ho vonona hiatrika izany fividianana izany ny rotaony mienantsika tao anatin'izay andro sarotra izay dia misy ny fitenenana hoe marina tsy mba maty satria azo lazaina fa ny lainga rehetrarehetra nafafy sy ny fitiavana rehetra naseho dia ataoko ankehitriny fa voafafa amin'ny ankapobeany izany ary efa mihiratra daholo ny mason'ny olona rehetra mason'izao tontolo izao eo amin'ny fomba izay hanampiana ny Madagasikara ahafahantsika manatotosa sy manatanteraka ny fividianana rehetrarehetra izay atao eto amin'ny firenena atsika moa dia fividianana no miresahana voatoana ny ambony izay vahoaka malagasy satria ny dia tany dia tsara fantatra fa dia hoe mitondra ny hitahita-po sy ny fomba fijery ny maro anisy eto Madagasikara noho izany dia napetraka ny hoe voatoana ny ambonay satria misy mizana ny tanila eo amin'ny fomba fijereny ny fianakaviam-be raisam-pirenena ny krizy na ny révolution na ny fitakiana ny fiovana natao eran-tany toy izany ny ary nazavaina ny tanan'ny firenena maro dia tonga dia nampiana ireny firenena ireny ary ny tenin'ny teneniko dia hoe ny vahoaka malagasy ve dia kely feo na tsy manangam-peo
dia tsy anareo fa tonga ty koa zay ny tena mba hapivo ary indrindra tsy mila fitaovam-piadiny zay amahana ny olo anao Madagasikara fa fanampiana sy fanohanana amin'ny fifidianana no zavatra ilainy ny mpanao politika sy ny vahoaka malagasy. Zavatra afaka tenenina dia nanaiky ary tena ny ray fo ny ray sainy tamin'izay hoe famoahana ny Madagasikara ao anatin'ny krizy ary tokony tsy ekinana amin'ny olombitsy intsony ny famahana ny olana eto Madagasikara. Izay ny zavatra mitranga ary ny fampanantenana amin'izy ireo firenena maro dia ny hoe voniny izahay anampy sy anohana amin'ny fifidianana rehetrarehetra izay ho atao aty amin'ny firenena ary ny raritsika dia atao anatin'ny fotoana fohy izany fikarakarana ny fifidianana izany ka dia antso no atao amin'ny mpanao politika miomany ianareo hiatrika vahoaka hiatrika fifidianana fa dia atsika samy malagasy amin'izay zany ano mijery izay anatotosana izay fifidianana ho atao sy fandindra eto amin'ny firenena izay. Ny zavatra ataontsika angamba ny daty dia ny fanarahana satria niona tamin'ny tompon'andraikitra amin'ny Nations Unies tenako tany niona tamin'ny tompon'andraikitra avy sy ambony ihany koa tao anatin'ny eo anivon'ny Union Européenne niona tamin'ny tompon'andraikitra napitratana na firenena maro samihafa. Zavatra afaka lazaina dia ny hoe efa miray feo ny rehetra ankehitriny ary efa tsy dinikivitra intsony ny lalam-panorenana izay misy teto amin'ny firenena ary amin'ny alalan'iny lalam-panorenana vaovao iny no anaovana ny fifidianana. Fa ny fifidianana kosa dia mifanaraka hoe alao jerevana miaraka ny daty ny tondroana anaovana ny fifidianana eto amin'ny firenena. Fa kosa ny afaka olazaiko amin'ny vahoaka malagasy dia hoe nahoana tsy maintsy anatanteraka sy anao fifidianana sika amin'ity taona ity. Ny fanampiana iraisam-pirenena ny farany teo dia efa mandeha io ary tsy ho ela dia efa misy déblocage io moa sarotra ny teny alohan'ny zava-drehetra fa isy déblocage iseho ary indrindra ivoaka tsy teneniko hoe amin'ny alalan'iza fa io ny mampalahelo amintsika dia izao isika ihany areo ny zavatra tena teneniny reo olona rehetrarehetra mifanena taminay ianareo malagasy ihany anio ozy izy mandoto rano tsara misy ny fitiavan-tanindrazana tokony ianareo ary zay ny teneniko hoe rehefa Madagasikara no resahana dia aloha ray feo ny mpanao politika sy ny vahoaka malagasy rehetra fa ny mampalahelo dia izao zavatra tokony efa mivahatra amin'ny elo ty olana ty fa isika samy malagasy ihany no mibahana nefa mivonahitry Madagasikara no tarafan'olona tsika rehetrarehetra ka ny zavatra mitranga dia ankehitriny efa mazava izay lalan'izay fa nitsava ny zavana ary ny fanampiana dia efa misy ny fampanantenana natao fa ny asa moa tsy nijanona teo fa mitoy ny asa na amin'ny herinandro ho avy zao na rapitso azy dia alatsinainy dia efa misy ny asa mitoy amin'izay fanampiana ny Madagasikara zay. Mikasika ny filatsako fidin'ity filohantetezamita filoham-panjakana eto Madagasikara ity ndasava ny valiteny misy fotoana ny zava-drehetra ho izy teto itsy andaniny mba sy ny fanazavana ny amin'ny lalam-panorenana sy ny feuille de route motsindriny manokana teto ny fametraha-pialana melo raha ilatsako fidina izay mampiavaka ny Madagasikara aty Afrika. Tsy misy eto Afrika manao zavatra tanterahantsika malagasy ankehitriny. Inona moa zay zavatra anankitelo sy ngany fotsiny ao anatin'ny feuille de route mba mangataka ny firenena aiza hoe misy olona hiala amin'ny toerana mandritra ny rovolana zay raha ohatra ka hilatsaka ovdiny démissionner 60 jours avant les élections. Tsy misy an'izany tsy Afrika tsika no voalohany manao an'izany fa ny kely zany satria tsika mba ny zavatra ilatsika dia mba hoe misy ny fifaniliasa-pahefana araka ny tokony izy amin'ny alalan'ny fifidianana zany hoe ny alternance démocratique araka ny tokony izy zay nataontsika nanao an'izay. Fotoanan'ny fanatanterahana ny asa zao ony Floraduel tamin'ny mpanao gazety raha namaly ny fanontaniana ndraiky mpanao gazety vahiny momba ny mety isy ny fivoriana iarahany amin'ny mpanohitra ny fandresen-dahatra ny velany na ny lobinina mitoy etsy andaniny. Ny lobinina na ny fandresen-dahatra dia mitoy foana ary tsy tapitra
naandroany ary na rafitso alatsinainy dia mitoy foana ny asa satria tsy maintsy ataotsika ho azy atafita nyty firenena malagasy tya ary zany iny fa ny asa rehetrarehetra natao ny fandrisindahatra rehetrarehetra natao dia tsy maintsy isy vokany io ary marina sy mba maty mitoy foana ny asa mba ahafahatsika satria ny tanjona opetratsika dia mba hoe hiditra ao anatin'ny fianakaviam-be raisam-pirenena ny vahoaka malagasy fa indrindrindrindra mba handroso ary mba ho modely ity madagasikara ty nambarana filorajelona ty vato fa fanehoana firaisamposy firaisan-tsaina amin'ny fitiavan-tanindrazana ny firetsiky ireto olona marobe ny tsena azy tamin'ny alina ireto. Izay ny vaovao teny ampahatongavana tamin'ny fanazavana tamin'ny mpanao-gazety fa tany Turkia kosa dia mitondra fanazavana feny amin'ny raharaham-pirenena ny filoha Rajoelina Ramirez ny filoha turka tao amin'ny Tekirdağ Convention and Exhibition Center von'ny Turkia anampy amin'ny vahoaka malagasy mizaka ataon'ny filoha Rajoelina anisany voatanisa ao anatin'izany resaka famatsiam-bola ifananganana fodrafitrasa sy ny maro samihafa araka ny tatitsy erakoto malala sy fiasatsy andrena-piantona. Fotoana nahafahana namakafaka sy nanolotra boky kely mirakitra ny fiandohana sy ny dingana ifandalovan'ny tetezamita eto Madagasikara izao fionan'ny filoha Rajoelina sy ny filoha turka izao nanome toky fa manangasanga izao ny fivoahana amin'ny krizy amin'ny alalan'ny fifidianana mangarara sy ara-demokratika ny filoha Rajoelina tetsy andaniny ny tela sy ny raba ny filoha Rajoelina ny filoha turka ary nanambara fa mentim-pidirana ny zava-bitanao izy ary ty ny fahitana ny fanohanana feno ataon'ny vahoaka malagasy aminao sy ny zotom-ponao amin'ny fitantanana ny raharaham-pirenena malagasy manana arena maro eo amin'ny lafiny reto Madagasikara ary mila mpampiasa vola miankina amin'ny filaminana ara-politika izany ho izy ary fantatro fefa mandraikapeta momba izany ianao ahitany zao tontolo izao io fanovana io matoky tanteraka ny fitantananao ny raharaham-pirenena raha izay eto Turkia hoy ny filoha turka ny vahoaka sy ny mpitondra fanjakana amin'ny fikasanao amerina amin'ny fomba maritra amin'izay ny filaminana any Madagasikara mahafaly any milaza hoy ny filoha turka fa maro ny mpampiasa vola turka ny voasarika ho an'ny Madagasikara ary manana ny fahaizana sy ny enti-manana amin'izany izy ireo ka ny maso turka ny Madagasikara misana miaraka amin'ny tompon'andraikitra malagasy ny fanamorana izany fiara-miasa izany misy raha teo ny TICA na Turkish International Corporation Agency en Turquie dia azony Madagasikara iarahana miasa amin'ny resaka fampiasam-bola vaventy atomboka amin'ny fanofanana izany ho an'ireo mpiasa malagasy hosantarina ny fananganana centrale hydroélectrique 300 mégawatt ao Mahavola 9 kilometatra mialana Antananarivo miazo ny lalany Mahajanga moa izay fiara-miasa izay efa manana ny masivony eto amintsika moa Turkia ary verina tsy ela ny fametrahana maso malagasy amin'ny Turkia ora iray sasany no naharetan'izao fionana teo amin'ny filoha Rotota izao. Ankoatra ny fiainana tamin'ny filoha Turkia dia anisany nasaina manafika ilay fivoriana atampony fa efatra ny firenena mitiambana mahakasika ireo firenena tratraorina amin'ny resaka fampandrosoana ny filohan'ny fahefana avo ny tetezamita ny alasinainy 5 May anatanterahana izany nanomboka tamin'ny 5 ora maraina tao amin'ny Tekirdağ Convention and Exhibition Center tao Istanbul Turkia mazava loatra mbola erakoto malala sy fiasatsindro nampiantona ihany takitra amintsika ny vaovao. Nanana anjara toera manokana tamin'izao fivoriana tamin'ny firenena mitiambana mahakasika an'ireo firenena isan-manitra taty Istanbul Turkia izao ny filohan'ny fahefana avo ny tetezamita Andry Nirina Rajoelina teo anilany nanotrina azy ny filohan'ny filan-kevitra ambony ny tetezamita sy ny filohan'ny kongresa ny tetezamita ary ny ministra ny varotra nivoatra tamin'ireo lahateny samihafa ny orana sy lafin'ny zavatra goavana mahakasika an'ireo firenena mila fanampiana nambara koa ireo vahaolana ny fandraika amin'izany izany ohatratrarina ato anatin'ny fotoana ho avy ka entina amoana an'ireo firenena manitra indrindra amin'izao fotoana izao. Ny loso tantera misakafo tarin'izay mbola atao amin'ny toerana ihany izay nitariny premier-ministre turka filoham-panjakana maro sy lehibena gouvernement no nasaina tamin'ity fiorana tapon'ny firenena mitiambana andiny fevatra ity mandray anjara mavitika amin'izany raha teo dia olo manakaja fampadaza eran-tany toerandreo matory Ban Ki-moon sekretera jenerala firenena mitiambana isan'ireo lohalarina fandraisana anjara amin'ny adevitra eo famatsiam-bola sy ho mpiara-mimbolantoka miaraka amin'ireo setra tsy miankina maneran-tany.
fotoana ihany koa nafana filoha andro nirina radiol sy ndre matotolera soloso filonse rakevitra ambony tetezamita miresadresaka sy mifampidinika tamin'ireo vahiny hafa voalaza teo mifanankalozam-baovao ihany koa mba hifanohanana eo amin'ny ady amin'ny fahantrana hamoahana andre firenena latsaka karterena miaraka nakao amin'ny efitra malalaka ivorina anadola auditorium taorin'izay sy raha misakafo izay ireo filohampanjakana niadevitra tamin'ity andriany faefatra ampifionana atapony ity rehefa izany dia nisidika ny trano eva Madagasikara tamin'ny tsena be arabarotra nantsina hoe business forum dia mbola no tanterana ihany koa tao amin'ny litifie territoire convention de exécution centre ny filoha malagasy sy ireo délégation notariny zava-niseho talian'ny fanasana iara-ny sakafo hariva ndraiky filohampanjakana sy lehibe na gouvernemanta nataon'ny filoha turque na afapony filoha andro rajol niresaka ny fanaovan'ireo izay nangataka fionana taminy na ireo olo manakajy amin'ny firenekafa izany na ny avy amin'ny setra tsy miankina iray sampirenena dinidinika fa amin'ny efitrano natokana ho azy tany amin'ny trano fandraisam-bahiny feny dia feny ny fandaram-potoana ny filohan'ny fahefana avy ny tetezamita tamin'izao diany teto Istanbul Turquie izao. Avy any Turquie dia niazy amin'ny Frantsa ny diany filohan'ny fahefana avy ny tetezamita sy ireo délégation notariny tamin'izany dia mila tamin'ireo malagasy monina ao Frantsa ny tena ny firepanao politika isan-tsokajiny isan'ny nivoatra tamin'ity fiainan'ity sy hisy ny fiara-miasa sy ny firerena ny tombontso ambony firenena mbola erakoto malala sy fiasatsy andremapiantona ihany. Miaraka misy asabotsy teo no miona tamin'ireo teratany malagasy monina aty Frantsa ny filoha andro nirina radiol sy ireo ampiarady taminy tao ny firena maso Madagasikara eto Frantsa no isinonisionana mahafinaritra izany tionana izany afaka niresaka malalaka tamin'ny filoham-panjakana andro nirina radiol ireto malagasy aty Frantsa ireto ho an'ny tombotsoan'ny firenena sy ny vahoaka izao asa atao izao hoy ny filoha radiol. Si un président on firenena malagasy satria raha azy ny fakatoavana dia disy la mefeso fakataovana ho amin'ny président fakataovana ho avoka malagasy zay matanitany ihany dia miona ary mizay ohatra hoe mba ahafahany européenne mitidolokiva amin'ny fanampiana ho an'ny avoka malagasy ary manifeky izy ny président commission zany mitidolokiva voalohany samy président sao anaovana ny asa soa anaovana ny projet avocat sy ny projet rehetra ho an'ny avoka malagasy tsy hoe ady atrano atao ady atrano hoasytoerana fitorana tia dia mampianfirenena no atao avy ny solofanarona mana hoe sy miavana ny fanohana amin'izay ho an'ny firenena ho an'ny Madagasikara fa zany fa raha ny sinotsika dia tena hoe tsy maintsy atao dia afaky tamin'ny Madagasikara ary ny tena manokana miaraka amin'ireo dia anao dia iraka rehetra sy visareka rehetra mihitsy mba afaky tamin'ny Madagasikara ary possible zany ary tokony vita mihitsy zany rehefa sisy ny fakafakana maro hafa isan-karazana mila mifampifametana nisika mila fahafinareo dia mila fa andeha ho asa ny Madagasikara. Manam-panantenana amin'izao fionana izao ireto malagasy ireto. Miarabana koa izay amin'ny fampiasana tamin'ny Istanbul izay manamaso ny reconnaissance internationale. Miona tamin'ny filoha radiol ihany koa ireo vondrona politika sy fitambanana maro mpitarika politika sy londona ety ivelany arak'izany no miona taminy isandriny milina artefionary avy amin'ny tilina na ivaza Eric Radon leader fanilo fanjalalaina avy amin'ny UNDD sy ny 3 mouvance Eric Obialy avy amin'ny alliance malagasy dispo Alain Jules Rasafindrasimba avy amin'ny zama organisme rakotovao TGV extérieur David Razanatso Rivière Zafimahandry ary babany no resta ny radiol miona tamin'ny antiry tomponaiky tambondry somaso voatsika amin'ny UNESCO teo ny toky Andriamanjato Tilarivelo Razafy Mahefa ary Andry Andriamampianina torazany ihany koa no raisiny ireo mpampiasa vola mpandraharaha iraisam-pirenena anankiroa Tibor Telecom avy amin'ny groupe Unibra
sy Julien Balkany misaotra amin'ny filoha tany ireo rehetra niraikiny sy ny fampiresaka taminy monina de France na eo aza ny fahafenon'ny ny fotoanany miraina ateto ny hira zanahary eo tahiny tanindrazanay sy miverivakana zavavy sy rano zava-misy tao résidence Madagasikara atao Paris dia nandraisa amin'ny filoha tamin'ny fomba tsotra sy malalaka ireo olo manakasa malagasy eto amin'ny firenena politika rehetra dia tonga ny fotoana isiny ny firaisakina sy fifankatiavana eo malagasy rehetra sy misy ankanavaka ny fametarana amin'ny fampandrosoana any Madagasikara. Mbola atao Paris ihany dia vonona anampy any Madagasikara amin'ny famahana ny krizy ireo tompona andraikitra ambony niana tamin'ny filohan'ny fahefana avy ny tetezamita isan'izany ny ministry raharaham-bahiny frantsay sy ny sekretera général ny OIF taty erakoty malala ihany mbola eo amin'ny sary ny fiafatso andremampiantana. Niona tamin'ny ministry raharaham-bahiny frantsay Alain Juppé teto amin'ny Quai d'Orsay ny filoham-panjakana Andry Rajoelina 10 minitra no naretany fionana miaradita amin'ny ministra Alain Juppé teto ny ministra frantsay misana amin'ny fiaraha-miasa sy ny francophonie Henri Derincourt ankilany miaraka ny tamin'ny filohan'ny fahefana avy ny tetezamita kosa ny filohan'ny kongresa tetezamita Raharnay Vandrenatoandro sy ny ministry raharaham-bahiny malagasy Yvette Sila. Ny tolakandro mingy niona tamin'ny filoha Rajoelina ny sekretera général ny OIF Abdou Diouf miaradita tamin'io ny ministry ny fifandraisana Harry Laurent Radasson adindro io fionan'io na iry fionana voalohany na ity faharoa dia samy namela belarany filoha Rajoelina tamin'ny ansiprieny ary nanomezany boky kely mihitsy ny zava-misy marina momba na raha-pirenena ty Madagasikara tamin'ny marsa 20 hatramin'ny nametrana ny gouvernement tamin'ny firaisampirenena ny naovana rankopony feuille de route ary ny finiavany hanatanteraka fifidianana malalaka mangarahara ara-demokratika sekieny rehetra ao anatin'ny fotoana angana na alina reto tompondraikitra ambony frantsay reto ny fanazavana ny filoha Rajoelina ary nanambara fanoana ny Madagasikara sy ny vahoaka malagasy amin'ny dingana ivoana amin'ny krizy izy ireo namaly raha teo nyetaeta ny filoha Rajoelina izany rehetra izany marina moa fa tsy azo ny mpanao gazety natrena ireo fionana anankiroa ireo. Tafaresaka tamin'ny namana Jean Rambelson lehibe ny faritra tsy manana kasitrandry tamin'izay resadresaka ny fanaovana izay niesiky ny filoha mitarika ny délégationa malagasy tany Turquie arahantsika vetrany ny amin'izay. Zavatra azo lazaina voalohany aloha amin'ny émission zay nataon'ny présentant na hoe ny fanakana natao anazy koa dia efa natomboka amin'izay firavim-pirenena malagasy an'izao dia ny reconnaissance internationale zany ary tsafantsika ny koa araka ny nambaran'ny président sady hitantsika tamin'ireny télévision reny fa naniterana nametrahan'ny science na hoe ny lohan'ny fahefanavy zany zay Madagasikara amin'ny ankapobeny dia tao anatin'izay tena araka ny fomba fandraisana firenena ary efaisiany koa amin'ny protocole armand salama ny tenenazy fa ao anatin'izay hoe lohan'ny tarika ny firenena iray zay manana izy azy ny filoha Andry Rajoelina ry amin'ny firenena tany Turquie. Fa eo amin'ny tontolo ny fampianarana eny anivon'ny université Ankatso dia modimaina ireo mpianatra tonga maro teny Ankatso androany araka ny fantatra dia sy nambarana ireo mpampianatra eo anivon'ny CSS dia sa mpianatra izy ireo ratsy mazava ny momba ny fitakiana odon ny volala sy Edouard Razafiarimboatra. Fivriny roa misy fanazava amin'ny fizotony rarahiny Ankatso ny mpianatra. So fanapahan-kevitra iraisan'izy ireo ny fampetsoana ny doyen avy amin'ny faculté tsirairay avy sy zareo avao amin'ny CSS anazava-marina ny zava-misy eny valiny Gracias.
dia mandeha fampianarana. Tsy miova nefa ny fisikin'ny mpianatra. Zany dia tsy mahafantatra ny olana hoe ina marina ilay olana misy eo amin'ny CCS sy ny fanjakana fa ho anao manokana zany ny andehananay aty nandefasanray mandrenay aty dia mianatra anizaniza zany tompona andraikitra hoe tokony avaly olona dia tokony mahany olana io zany fa tsy zara-mitanatra mihitsy zany no mijery izy no diso anatin'ilay izy fa mila mianatra ny mpianatra izay ihany nakoravanay aty. Ny fantatra aloha dia ny faculté de médecine no mianatra. Efa mivoaka kosa ny emploi du temps ho an'ny gestion. Misy prise de contact hono ny droit rahampitso dia andrasana indray toy. Fa ankalazana rahampitso ny andro iraisam-pirenena momba ny fifandraisan-davitra ka milo hevitra amin'izany ny fampandrosoana ny fiainana ambanivohitra amin'ny alalan'ny teknôlôjia amin'ny fampitam-baovao sy ny serasera nalosora Andriamasinoro sy Firarjanona. Mampivoatra ny fomba fiteraserana zanak'olombelona ny teknôlôjia ny fampitam-baovao sy ny serasera. Manomboka nampiasa ny câble sous-marin vita amin'ny fibre optique ny malagasy ny taona 2010. Ny câble Lyon no ampidirina vita amintsika tamin'izany. Avy eo nanaraka ny câble Easy ny taona 2010. Backbone no ampiasain'ny tambazotra Telma. Ankoatr'ireo dia samy mampiasa ny faisceau hertzien izay mirefy 4,1 kilometatra mifandrara eo amin'ny fiatry ny finday rehetra eto Madagasikara. Ankalazana isaky ny 17 mena ny iraisam-pirenena momba ny fifandraisan-davitra. Nisafidinao amin'ny titontiny lohahevitra fampandrosoana ny fiainana any ambanivohitra amin'ny alalan'ny teknôlôjia ny fampitam-baovao sy ny serasera izay tafiditra tanteraka ao amin'ny politika ampitantanan'ny ministeran'ny postra sy ny fifandraisan-davitra ary ny teknôlôjia vaovao. Monina any ambanivohitra na any amin'ny toerana lavitra indrindra ny 5,900 malagasy. Vavahady ho an'ny fampandrosoana any amin'ireny toerana ireny arak'izany ny fampiasana ny teknôlôjia amin'ny fampitam-baovao sy ny serasera na teknôlôjia de l'information et de la communication afezina amin'ny hoe TIC. Fa mandritra ity herinandro ity dia miloza amperinasa indray no hevitra ilay karazana fanadihadiana arahintsika ato anatiny vonintsary ny televiziona malagasy atolosaina manafy Andriamarsa ka ny famaritana ny atao hoe loza amperinasa no entina amintsika amin'ity alatsinainy ity. Maro no mihevitra fa ny volan-jaza sy ny fisotrondronono an'ny zokiolona ihany no sahan'ny CNAPS na ny Caisse nationale de prévoyance sociale. Araky ny lalàna velona nefa dia misy karazany telo ny fanampiana atolotry ny CNAPS. Ao ny fanampiana ho an'ny fianakaviana izay ho an'ny ireny bevoka sy ny volan-jaza, ao ny fisotrondronono ho an'ny zokiolona ary ny fanampiana omena ireo voa ny loza amperinasa. Ireo tongotra omena ny fiaka ao zany ny fiasan'ny fianakaviana ao ihany koa fiasan'ireo loza sy aretina ary fiasan'ireo fisotrondronono. Matetika moa dia tsy dia rarahiny orinasa sy ny mpiasa loatra ity fiarovana sy fiatrena ny loza amperinasa ity fa rehefa misy mpiasa voan'ny loza izay vao migoropaka ny rehetra ka izay indrindra no antony nahatonga ny mpanao gazety ny televiziona malagasy hisafidy ity lohahevitra loza amperinasa ity mandritra ity herinandro ity. Inona ary no atao hoe loza amperinasa? Ny loza amperinasa dia loza miseho mandritra ny fotoana iasana na ihany koa dia ny andalana andeha hamonjy ny toeram-piasana ilay mpiasa ny voan'ny loza na rehefa andeha hody hamonjy ny tokantrano no isa eo ny loza. Ireo karazany telo ireo dia azahoana fanampiana avokoa. Hoentina aminao rahampitso ary ireo karazana lalàna mikasika ity loza amperinasa ity. Fa itoliarana namboana ny ezaka amin'ny fanadiovana ny fetry ny fitrandrahana ny area ambany tany eto Madagasikara ka nantoerana nanatrika izany ny premier ministre lehibe ny gouvernement Tamiora Arnena sy Andry Rajaonarivao. Anisan'ny faritra manana ny toerana eo amin'ny fananana renakibon'ny tany ny eto Atsimo andrefana raha sy laza tsy ny firoborobon'ireo tanàna sy ireo mpandraraha eo amin'ny sehatra ny fitrandrahana reny ambanin'ny tany ity aty amin'ny toerana. Ny alakamisy teo nandritra ny fametrahana tamin'ny fomba ofisialy ireo polisy dia ninona vaovao teto Toliara no nanambaran'ny minisitra Mamy Ratovmalala fa averina amin'ny laony ny fitrandrahana sy ny famarotan'ireo arenakibon'ny tany. Ny tanànan'ny Toliara ametahana ara-fomba ofisialy ny polisy dia minisitra sady dina teo anatin'ny marina adidy sy andraikitra navetitra tokoa izy io. Ubele dan kata-kata dari manantena karena saja angkakan jangkar
zay ilaka ampanombanao zay kahafahatsika mitantana ny arena eto amin'ny firenena. Isana fampiarana fomba entitra ny code minier izy reto ary manana fahefana anara-maso amin'ny fotoana tsy ampozina ny asa ataondreo Matianina amin'ity sehatra ity. Fa zava-baovao eo amin'ny fitrandrahana rena ambanin'ny tany eto Madagasikara ihany koa ny carte magnétique. Ary farany mba hisiny mangarahara dia azo ampiasaina ankehitriny ny laharana maitso dia ny 032 32 034 56 ahafahan'ny rehetra mitatitra izay mety ho endrika kolikoly na fitrandrahana tsara-dalàna miseho eny amin'ny fiarahamonina eny. Notolorana fitaovana toy ny moto solosaina ary PLU ihany koa moa ireto polisy dia minina ireto mba ahafahany manatotosa tsakany sy andavany ny asany. Ravitina dia ny laharana maitso sy ny carte magnétique ho an'ireo mpitrandraka ary ny polisy dia mino izay no tokotelo ahafahana entina manadio ny sehatra ny fitrandrahana ny arena ambany tany eto Madagasikara. Fa nozarana karatany ny tony ny distrikan'ny Sandra ezaky ny fokon'olona sy ny ministeran'ny fanajaranantany izy ity Jean Merambelsa sy Marc Rakotomalala. Roa sosina ny fitokanana taty amin'ny faritra Matsiatra ambony. Andaniny ny Brown district ny sorana Ambata Sandra. Ankilany ny Brown district ny Ribatu eto Alakamisy teny. Ny ray anendrefana ny faharoa Atiantinanana. Trano be tsy misy rihana arasorona. Nandanina 700 tapitrisa ariary. Vola avy amin'ny ministera ny fitsinjaram-pahefana sy ny fanajaliana ny tany. Misy ny fizarana karantany teto isorana. Nandrasa ny tambanivohitra tokoa. Fa nisy an'ireo ombieny fanetarana politika mialohan'ny fifidianana ho avy. Sinjanonay amin'ny rehetra nambara izay voalazany misy ny afitany momba ny fahatelo ambin'ny folo ny volana May teto Vohibato. Omena ny toerana mendrika azy araky voarakitra ao amin'ny lalam-panorenana ny mpanompo. Satria malansika ny lalam-panorenana tamin'ny fafito ambin'ny folo ny volana Novambra ary zany lalam-panorenana zany ny fampiarana azy dia misy ny lalàna zay mifehy ny fanoherana eto Madagasikara zany loasy de l'opposition eto Madagasikara zay ho anefa any amin'ireo parlementaire tsipetezanita amin'izany fotoan'izao lalina zany lalàna zany. Zany lalàna zany dia ampahafantariko atsika zany zay mbola tsy mahafantatra fa fampiarana ny lalam-panorenana. Voalaza lalam-panorenana sy lalàna vaovao zany fa ny mpanohatra dia apetraka amin'ny toerana mba tsy hisy intsony ny resaka trezime, mba tsy hisy intsony ny fanapenam-bava ny mpanohatra, mba tsy hisy intsony ny fanagazana ny mpanohatra, mba tsy hisy intsony zany ny fanipiliana fanaovana ankila-baoly ny mpanohatra. Voalaza zany lalàna zany tonga lalam-panorenana ka rehefa tonga ny fifidianana tonga vaovaka dia zay antokona vorona toko mahatantiza député maro indrindra no manendry ny prime ministre. Ny atoko manarakaraka eo kosa zany anisan'ny député zay ananany zany no resafy. Ny atoko faharoa zany na vorona toko dia manendry ny lehibe ny mpanohatra eto amin'ny tany sy ny firenena. Chef de l'opposition officiel milaza azy ao amin'ny lalam-panorenana sy ao amin'ny lalàna zay atao. Ka zany lehibe ny mpanohatra zany dia mana afaka miasa zany raha resaka protocolaire zany sy resaka karama sy avantage miasa amin'ny député zany
mandray indamité zany mandrakarana zany ary manana birao ao ny assemblé zany lehibe ny mpanaotra izy zany tantara mitohy ity Alexandre sy Voibato ity mbola iverenanay eto amin'ny télévision malagasy fa nijery akaiky ny momba ny rano fitromadita ny faritra Tsinanamosiny ny ministry ny rano Reboza Julien anisan'ireo faritra mbola manana tahambany amin'ny fahazana rano fitromadio ity faritra Tsinanamity araka ny fanadihadiana nataon'ny Rifante Eugène eo amin'ny tatika hoentiny Erakotomalala. nanomboka tamin'ny fitsidiana ny boroparitra ministera ny rano vao vita sy nitokanana fotoana folasa izay ao analak'Inona Tomasina ny fitsidiana ka niona sy ny tafatafany tamin'ireo mpiasa amin'ny ministera ka hanohizana ny asa vita teo aloha sy anatsarana izany bebe kokoa ho amin'ny tombotsoan'ny vahoaka madio sy salama tokoa no afaka mamokatra ka tanjon'ny ministera ny rano ny hampitompo ny tafahazoanimponina ny rano fisotro sy fidiovana mba hasalama azy satria tsy misy afa-tsy valam-telopolo tatomponina ny faritra Tsinanana ihany no mahazo izany amin'izao fotoana izao mbola mila ezaka izany hoy ny ministra Reboza Julien raha ny tafatrany tamin'ireo vahoaka mpahazo tombotsoa amin'ireny foto-drafitrasy ireny ny tenany miainga tao amin'ny fokotany andeha-po analak'Inona izay eo an-dalam-panamboarana ny bloc sanitaire ho an'ny mponina sy tsy nanana izany mihitsy hatramin'izay fa zary manana fahazarana mivoaka eny amoron-dranomasina ka manimba ny tontolo iainana foana hatramin'izay mba ho fialana amin'izany fahazaran-draza izany natonga ny fitsidiana ny fisotro ny asa mba anara-penitra sy hifanaraka amin'ny filan'ny mponina nitohy teto amin'ny fokotany na mahoaka commune Mahambo ahitana foto-drafitrasa fidiovana iray ho an'ny mponina sy ireo mpianatra any an-toerana anala fahasarana anazy ireo izay mitety-bidy 700 tapitrisa ariary vokatra ny fiara-miasa amin'ny ministeran'ny rano sy ireo mpiara-miombonantoka no nentinanana an'izany mipaka hatraty Ambotomanga faharoa distrika amin'ny fianakavian-tsinanana ny fitsidiana ahitana pompon-drano fisotro madio an'ny mponina fiara-miasa tamin'ny fikambanana tsy miankina mpanao asa soa aty an-toerana ombeny tena nentina ny mponina hatramin'ny ministra mba ahay hampiasa sy tandrina tsara ireo foto-drafitrasa ireo dia mandalo fotoa tsapa ny tetezana izy moforofa amin'izao fotoana zao fa rehefa tegna manao ny asany ny fanjakana mahavita foana tsika samigany raha ny hoe tsy lavo koa izy avy any ivelany fa vao mety haka tsaratsara kokoa le raha matefatafitafana ny fandrindrana an'le asa ny fampitombona izy azo mbola atondy dia tsy mety mizaha maso ategna tompona andraikitsy anatin'le ministera ny fampiroboroborana ny fiara-miasa amin'ireo mpiara-miombonantoka na ny partenariat no fanotra lehibe hanatevenana ny fampandrosoana sy fanatsarana ireny foto-drafitrasa ireny isan'ny andraikitra sahan'ny sapandrara iray izay vao niforonina ao anivon'ny ministeran'ny rano izany sy isana manokana ity fiara-miasa ity mba hampahasa sy hampatiza ireo foto-drafitrasa mba ho lovay ny taranaka faramandingy maresaka rano fisotro madio sy trano fidiovana izao dia mitsidika fikambanana iray mamokatra ireo karazana fitaovana ampiasaina amin'ireny trano fidiovana ireny ny ministry ny rano mbola Erakotomalala sy Rifante Eugène ihany mbola ambany dia ambany ihany koa ny tany fampiasana ireny fitaovam-pidiovana sy fanadiovana manara-penitra ireny any amin'ny faritra Atsinanosy tsy misy afa-tsy ny valo isan-jatom-ponina ihany no voahitana sy resy lahatra na fianakaviana 5,700 eo fotsiny ny fampiasa izany manerina ny faritra mbola mila ezaka betsaka arak'izany ny fanentanana sy fampianarana mponina amin'ny fampiasana irony antsoina hoe bloc sanitaire irony izay antoky ny fahasalamana tanteraka ao analamaloatra Tomasina izay misy ny foibe ity fikambanana tsy miankina Saint Gabriel ity efa mamokatra ireo fitaovana ireo izay zaka ny fahefa-mividy mponina tsara eo famatsiana ireo foto-drafitrasa fidiovana sy fanadiovana ireo ankoatra ny fanamboarana ity fitaovana ity dia mamatsy rano fisotro madio an'ny mponina ihany koa ity foibe Saint Gabriel ity hatrany amin'ny faritra analan'ny Jorofiny Ini pengalaman ya sampai kubeti sana biasa kita sana pengenalan mempercaramu ajaran maju kan maju sarana wan kamu itu suara bila lagi sama misi yang kita lihat kan itu le moyen pour diminuer le coût de maximum. Donc nous on peut étendre notre programme pour toute la population.
mitetika ity fibety ihany koa ny misy tonondrano boza julien kanjery izay fiara-miasa azo amin'ny ministera an-drano atao amin'irety mpiara-miombonantoka sy miankina ireto izay mitondra fampandrosoana ho an'ny mponina any amin'ireo faritra misy azy ireo tsirairay avy. raha antsika eto rahampitso ireo vaovao mikasika ny fizahantany fampiratiana hosodoko ny roa andro ny parekam any amin'ny faritra matsatra ambony ny zava-misy eo anivony dia misy ny ketikasa vaovao ampiaro ny chef africaine amin'ny tontolo ny fambolena zanakazo fihinam-boa izany fa alona maranatsika dia faratrany mapatsia fa nanenga ny azo ny Afrika Atsimo nitolakandro teo ny foana fahefana avy ny tetezamika sy ireo delegasion nantarina ny amin'ny fitatiavana vaolana amahana ny krizy eto amintsika tapitra treo ny vaovao ankasitrana ny ekipa rehetra ankasitrana ianao sy misaraka taminay rahabizy toy izao indray ny fotoana fika manaraka.